Nasolotry ny Radio Don Bosco anao ny tantara mitondra ny lohateny hoe zanako sa zanajavatra. Nosoratan'ny Tojo Fetratiana, Ovelomin'ny Faly miaraka amin'ny Oly Vanjo Aurélie. Nandray feo sy nanampotosa tovra zanamamonjy sy Olosoa. Tonia, ahoana ke? tena verevitra mihitsy Alisy. Tsy hitako tsony izay atao. Fa inona indray mampiasa saina malala be, ha? Lentsika hoe mbola tsy misy zaza ve makarary ny fonao? Ka efa ho 5 taona kosa ny lesy zaho hoe ahoana mihitsy ny tsy hampiasa ny saika amin'izany. Sady amin'izay indray efa nandeha nitototo taty sy taroa fa ny vola fotsiny lany. Kivy Aletsy, tena marina. Sylvia, atao ve mbola tsy sitrapon'Andriamanitra ny tsy fananantsika zanaka? Izy anie no mahalala izay mahasoa antsika. Ka ny zanaka izao no mahasoa ary Tonia. Maninona raha omeny azy zany raha tena tia izy? Moramora ki malala. Mitady amin'ny medisina an'Andriamanitra anie ianao zany e? Ka tena tsy hitako mihitsy anie Tonia izy asiana ny tenako hoe tsy zaka ny saiko mihitsy ny mieritreritra ny tenako hoe momba. Sylvia, fantatro dia fantatro ny mahazo andry. Zaho koa anie mba toa andry e. Mba maniry zaza saingy tsika moa tsy mety mahazo mihitsy. Zao fotsiny kino atao eo an-tsaindria. Hoe ahoana? Tsy maintsy mbola hananjanaka tsika raha sitrapon'Andriamanitra zany. Misy aza ny akika efa fohy na maherin'ny zany ny vadiana mbola tsy kifa. Mbola manantena niteraka ny ray andro any. Tonia, omeo toky afa tsy hanitsaka ianao ninona zava-miseho. Na zasitsika na tsy azy dia tsy hanary ahy ianao. Ary ninona koa vavan'olona dia hoe foana ianao hiaro sy hanampy ahy. Mila ny fanohananao sy ny fitiavanao ary Tonia. Efa voady masina ny nataontsika teny ambony alitara ary Sylvia. Ho tia sy hanajanao na mahandritsika na manan-karena dia hijanona aminao irery ihany mandra-pahatonga ny fahafatesana. Mbola tsy mivoatompoko ny fitiavananao ry Sylvia. Ary manome toky anao fa vonina nampy anao sy ho tokonao amin'izay rehetra miseho. Tonia. Ary aza nytomaniny e. Arary fo eo ny ianao e. Ene. Feno loatra ny foko. Feno loatra rehefa hitiranao fitiavana toy izany ry Tonia. Mahatsiaro sambatra izany ahy eto anilanao. Tsy tsaroako tsony ny ady tsaiko rehefa mahazo ny tambotambonao aho. Oka ki izay ry malala. Ao fa fafako ny ranomasondry ary. Sa hisotro rano malalako? Aoko izao fa tsy manina ka. Ampy ampitony ihany fihina ataonao aho. Tonia, tiako loatra ianao. Ary mbola inona ihany nataondreo ampandrinao ry kialamongo tia. Ka mivavy tsy misy ilana azy. Aiza moa tony no ananjanaka. Mama, ny tsy salama ny ahy e. Tonia ary izao dia hoe tondraho any amin'ny dokotera. Inona koa ny marary eo fa ny akamoana ny betsaka e. Na nenenako mihitsy nanekeko andrio vonantoko ka. Andraiko ry sary mama. Zany e. Dia sahanao ve ny miteny an'izany eto masoko? Nahoana ry an'ity tsy ho sahako a. Ary zaza mba mamamamena kely eo fa tsy mamanty velively akory aho. Mama, tena tsy naposiko ianao ny havita itiny an'izany amiko. Ary marenina koa fa tsy manao ranomaso manetikelikeo e. Isy an'izay toman'ny tenga eo. Ny mampalahelo azy zao dia ny zanako tafiditra tamina vehivavy momba sy niteraka. Zanako indray aloha tsy ho avelako ho faty akazo tokana amindry eo e. Marary akoa nke ny zanako e. Laha tokako ane iny e. Za koa efa mba maika hitaiza zavokely ka. Ka tsy fitinao anay kosa nery mama mbola tsy miteraka e. Tsy misy zany tsy fitin' izany kala ratsy ty a. Inona koa zao nono tsy mampiteraka an'ity fa gamba no niditra n'ity taloha tany. Iza mahita raha vokatry ny zaza nisorony ty fomba mbola sy nanambady na tonga ty tsy teraka ty. Andray kosa ry mama. Zany e. Sao dia mba tsy rariny kosa ny vavanao zany. Rariny ty zany matola zay koa. Ary efa miteny a fa zaho aza mamamaina eo tsy niteraka olona momba akory. Sady tsy nisy olona tsara fitondran-tena tsy teraka zany kalan'ny ty a. Matoa mandira hitsikitsika dia ao raha.
tena tsy napoiziko. Eny mahazo mandeha amin'izay ko ianao fa ampiasa ivavanao izay e. Andriamanitra eo mahita ny marina. Lasa koa ahy e. Tena tsy nakako tsony Tonia. Tsy hitako tsony sy asiana ny tenako. Fananinona indray malalako e, ha? Fa nisy inona teto? Ary inona no mampitomany anao toy izao e? Nifazavasainy eny teto ary Tonia. Maninona? Eno a. Tsy tokony hitapitra an'izany aminao saingy tafahoatra loatra amiko ny vavany. Fa nataony maminina teto ianao e, ha? Ary iny izany vavabe nataony ianao izany? Nilatsainy teto a. Vehivavy momba hony a. Tafidika izony ianao ny anambady a. Izony efa meka tahitaiza vavikely. Tena tsy mety kosa izany natao mamy izany. Okare izany havako izany. Dia mbola nilazaingo io fa no niditrako taloha ny tsy mampiteraka. Dia nilazaingo io fa efa nanalazaza hony asa sisy. Ndray izany very Sylvia. Ary lasa izy izao e. Tena tsy manak an'izany kosa ka. Tsy hitako izay nalehany teo. Mety hoe lasa niatsina angamba. Ao fa ho teneniko izy rehefa tonga eo fa tsy manaky mora an'izany kosa ka. Ary mangina amin'izay izany mahalalako izany e. Ao fa ataoko tsy misy afaka manao ratsy ny mahalalako raha mbola eto Manao mama? Manao ahoana ianao anaka? Ary ahoana moa izany zavatra nataonao an Sylvia izany e? Hay kosa efa tonga tany ny resaka. Mba vetivety kosa izany ko. Ka ahoana? Ka tsy marina ary ve ny zavatra voalazako e? Fa maninona moro mama no ianao natao anirina ndraiky ny mampivandravandra, ha? Fidinao anay nga mbola tsy mahazo zanaka. Sady fiainanay koa izany ka tsy hitako mihitsy idiranao amin'izany e. No ny alaheloko anao ane anaka no nitenenako an'izany. Ho faty akazo tokana ianao raha hijanona amin'ny vehivavy tsy misy ilana azy io. Ndray ty vavanao ro mama. Zaniko. Alahelo diso toerana ny ianao ro mama. Raha malahelo ahy ianao dia tokony hikaroko hevitra hitsaboanay tena fa tsy ny zanak'olona no tsy aizanao miaina toy izany. Sady oko lazaiko aminao mazava tsara fa i Sylvia no tiako sady efa vita mary azy amiko. Tsy saraka aminy ninona nataonao e. Tsy azoko mihitsy koa nge ty ianao e. Inona no iforetako amin'izay vehivavy tsy miteraka? Vehivavy be dia be dakany alika eran-tanàna io ko maninona koa io raha soloina any e. Ka na dakany alika na dakany kosoa efa izy ny tiako e. Ianao ihany io anako. Rehefa saritiavina moa ianao ataoko ahoana? Tsy misy ray aman-dreny manolo bato mafana zanany izany nefa fa tadidio izay. Fa ny andray na ny mijery ankala raha tsy omidina nanapona ato an-trano ato dia efa tsy tiako. Raha ny tiako ary dia tsy hiara-petraka amiko atsony io. Ka tokantranonay nge tiry mama fa soary ianao ka diso hevitra. Hoe Sylvia miala eto. Ianao no mandeha rehefa sarotra eto na fa sao anakontana ny tokantranonay. Ianay eto foana na misy zanaka na tsy misy. Andray koa zanaka. Dia atakanao izay vehivavy tsy mandary io ve ty reninao nahitanao matory e? Ka tsy misy hoe mafy ianao izany eo e. Ianao mihitsy ny tokony hipetraka. Za kosa ne reny efa mba nanoro hevitra nareo saingy tsy nasianareo vity ny fanampiako nareo e. Oka aloha mama. No hoe hamonjy dadarabe kosa aloha tsy misy izany anary vola sy arena. Ny aina fotsiny mangana isotro sy hinana izay fatim-panafody ihany fa tsisy vokany akory izany. Sady efa andro ny fahazavana nge izao ro mamy. Ka misy kosa ne reny anaka tena mahavita zavatra e. Rehefa inonao re io mandaitra foana e. Sady tsy misy mangiditsy andramana izany iny e. Ny tena olana amin'izao fotoana izao nge ry mama dia izao e. Lasa fomba entin'ny olona amin'ny soloko ty fitsaboana nentim-paharazany ity. Lasa maloto avy eo ny fandraisan'ny olona azy. Ka ninona fandresendahatra ataonao amiko akanesana any dia tsy ho azonao amin'izany mihitsy raha itony aloha e. Mba olona ny anatra aina ve dia voarebirebinao ny amin'izany e? Manahirana tokoa ny miainaka. Feny fiatsaram-bela tsy ny fiainanay sy mamarasisy eto an-trano. Hitako sahirana mihitsy isy miarany miaina amiko ato. Ty zako ty no manjary nampisara-pasana azy mianaka. Lasa miteny mafy azy foana Tony rehefa misy zavatra ataony. Zao mihitsy koa ny ilay zakako miara-mipetraka amin-dravozany.
indrindra moa ka raha fozan-tosato azy. Oay, azo misy miantso azo toy felana mba samby zany Allô? Felana? Inona kiny vaovao izay ela be izay? Fa taiza foana kiny zany ve? Mba mandalovaka aty an-trano fa misy resaka ataoko amindry Eny ary izay afandry fa ato an-trano foana ka mety mihitsy zany. Tsy misy olana ka? Eny ary eny akia masy tokoa indray dia misaotra ny antso. Mirary soa andry koa rapito zany Ka ahoana kiny hevitry indray tamin'ireny resaka nataon'ny felana tamin'ity teo reny ataovy aky fa tsy misy mangiditra andamana anie. Ary endra matoty zany resaka sy felana teo. Vehivavy lehibe tsy malala fomba. Sylvia, tovariana bengendry izany. Misy olana nga? Raha ny momba nytony iny mampiasa sain'andry dia aza matahotra fa tsy ataontsika fatany izany. Tsy ambaratelontsika roa kely rery ihany ikia. Dia tena voatazondra matoty ve izany? Mbola hodiniana reny amin'izany ry mama. Sady mbola tsara ampahafantarana ny Tony koa izany aloha. Tony? Ino Tony indray dia tsy anaiky an'izany nataondry inona nataondry inona. Sady isan'ny zavatra tsy tiany sy halany izany. Mahatezitra azy ary niresahana an'izany ka aleo tonga dia tsy atao fantany mihitsy. Ka izany indrindra neny mampatahotra ary mamy. Raha tia moa ka fantany io izany ka tsy ho loza. Efa hoe tsy fantany izany io. Sady izany vonina hiaro andry amin'izay rehetra miseho Za mihitsy niantoka andry fa aza matahotra indry. Ka roviana ary tsika no any. Faran'izay haingana mihitsy aky atao Mila mandainga amin'ny Tony aloha tsika hoe andeha hitsitika havana any ambanivohitra. Dia mety hoe tafandry any. Nefa raha sendra miondry zareo riana kely ahoana raha hoe manontany azy Tony? Ka mba homeondray raha izay hevitry ndry avy any amin'ndry ihany fa za zany efa dodona mihitsy Ndeha zao no atao ary. Satria moa felana efa eny ambanivohitra ihany miasa sy mipetraka dia ahoana? Dia mody hoe titika amin'ny felantsika fa tsy salama izy Sady felana afaka iraisana titika tsara. Zay mihitsy, mety mihitsy izany. Ve kialaka ity mba matsiro saina toy izany ihany Ohatra ary ino ty mahakivikiviny malalako? Reraky ny asa? Tena reraky ny asa mihitsy ahy. Ka ahoana aloha milamina tsara? Milamina tsara ka? Tsisy milamina indray ary ka. Ary inona ho aty mahafalifaly malalako aloha Vaovao tsara. Eno vaovao faela ny andrasana azy. Ka mba lazao ary raha mifaly ilozanao miangotongoto eo fotsiny. Ka bizo kely ary aloha dia ambarako anao Ao ary faly be ary Tony Ka lazao za fa za zany efa makahary an'izany vaovao zany. Toe zaza reny vadinao io Marina ve zany Sylvia? Marina zany. Ka ahoana? Faly be za zao ny malalako. Ka nahoana moa ny tsy ho faly? Zany iny miriny efa ely fa ahoana aloha ahoana ny nahafantaranareo an'izany? Hitanao? Ay ty vadinao milaza misalebolebo isan'andro ty sy le hoe tsy tia fofombary mandroatra ka tena be voka tokoa. Efa niteneniko azy hoe manananaka indry fa tsy natoky ahy izy dia nasaiko nakany amin'ny dokotera. Dia rehefa avy any izao vao tena nino zany sa nilaza taminao raha tsy vao marina tany amin'ny dokotera? Nday zany avaliko izy mianaka. Sao dia mba manofy ary reto ao aloha tsongo kely mihitsy aloka. Ino koa zany tsy manofy izany renao fa tena miaina zava-misy Ao rehetra ataoko sasa vilia ao ndry makaina tsara sao dia diso reraka loatra eo ka. Tsy maninona rehefa ao ataoko
Nga io mandreraka izany ka sao dia izany reny tezeram-padindreo raha ohatra hoe tratrany manao an'io ndraika. Izy anie zao any am-piasany aiza koa no ahitany hoe manasa lovia. Ay, ary ao ary iarahana manao rehefa misisiky indri sady amin'izay koa vetivety dia vita retiko. Mampirehako ty raha matotika. Mikoropadroboka ohatrany tena azoko mihitsika. Faly loatra retsy tsy mampanina na dia tsy hanao ninina tsony ary sao dia isy fetraikana any amin'ny zaso kibondry maty izany. Mba tiako mantsy raha ho tomaty tsy matanjaka ilay zavikely te. Mama koa izany dia manao izay mampirehaka. Marina reto izany zao alohan'ny andehanako any an-tsena zao dia hokosehako aloha ny trano dia avy eo metsena dia rehefa avy metsena dia sady mikarakara sakafo no anasany lamba malototsika tsy avelako anao raharaha mihitsy indrina dia kely ary. Mama sao dia mba ho faty amin'izany ry mama. Aiza kosa izany rehetra izany ve dia ho vitanao daholo? Ohatra vitako reto izany mbola matanjaka tsara ny fa sao dia verindry fa efa ozy ahoana ny fijerindry tsy mbola mitana tsara sa ahoana? Asa dia mampome eo rehetra mama. Ao ny lovia sasana tsara. Marina ane izany rehetra marina na rajoko dadany Tony ara tsy mbora taraiky raha mahita amin'izao. Fa hono fa maninona marina ao raha mifamerina amin'izay nareo efa mba samby lehibe ne dia mba irana amin'izay ny taona vitsivitsy mbola omen'Andriamanitra sa ianao tsy tia azy tsony? Tsy hoe za eny miadina hoe sahala amin'izany fa misy hevitra tsy hitovizana fotsiny. Zany efa mba te hiverina aminy saingy maninona ry mama? Za kosa aloha tsy hipetraka any anaty ala any izy manko tsy mety hiala amin'ilay tranony any ambanivohitra any nefa za tsy te hipetraka antsony ako. Fa maninona kosa ry mama? Ka tsy vita izay any ambanivohitra anie izany toeran'izany fa any anaty ala mihitsy tranony tokamonina kely ery ampovoan'ala ry ilay tranony. Ko raha tsenonako hipetraka any an'ala ny biby aza efa tsy fidinika. Ka ny kosa anie ry mama milamimaso tony mety tsara aminareo efa nahazo azo taona? Tsy olom-boahozona ary kiala kely ty ny olona miezaka hitsoka ny alako izany reny hiverina any. Dia tena mampome mihitsy anao ty ry mama ka marina. Fito reto fa ao amin'izay vafako eto aty anaovako azy ka ary le kiala kely ty nga tsy mahita ny gasy mandehana makaina fa aleo ataoko. Ay ry ary mama. Fa ahoana ty anaka? Ahoana ty zaza sampona sy hafahafa ty? Ka naza koa ara ny ry mama ka very ny hevitra mba marina tsy toy ny biby olona ty endriny. Ka atao ahoana zao io zaza sampona io Ka ovonona izy ny dokotera nefa aloha za oatra misalasalako. Fa misalasala ahoana ry Tony? Ka olona nge io ry mamy raha mamono an'io tsika dia mitovy amin'ny mamono olona ihany. Ain'olona anie no alatsaka raha izany ry mamy. Ka ahoana ary ohatra izay nareo izany io zaza sampona io mba marina tsy olazain'ny olona fa miompy biby olona nareo raha misy mahita io Ka nahy koa raha ny tsy tokony hampahafantarina Sylvia mba marina tsy aloha kokoa milaza aminy hoe tsy azo toy izay ahitan'io arary amin'ny omindray fony raha mahita an'io izy ka. Ka ahoana ary ny atao izany anaka fa mandeha ihany anie ny fotoany ka ty misy hevitra hitako ka asa na mety na tsy lazao zao resena lahatra tsara dada hitaizan'ity zazy ty andefasantsika vola tsokosoko any izy karakarany azy sady dada moa mitokamonina any ka any hitako fa mety hametrahana azy tsara sady tsy misy atahorana isa hitako si amin'izay ka rovina sika no any mety angambany aloha dia aleo ianao rery any no makany sady sao mahavelona ihany Sylvia io raha fantany hoe miaraka tsika mianaka. Ndray ariko tena anao izay faraheriko andresena lahatra azy dia misaotra indrindra ary mama. Tony Tony aisa zany aza mbola miteny betsaka aloha ianao mbola reraka be nge ianao izy ny dokotera ary aisa ny zazakely vavy salahy dia inona renao valiko azy
Zaho kosa aloha tsy teny marina izany sao dia maninona izy ka izay voaloza. Tonio ahoana kia? salama tsara ve ho any zazakelytsika? Salama tsara ry izy fa aza matahotra ianao e. Ary matory amin'izay fa sao reraka be eo ianao. Ary aizy mama? Miambo-trano ry izy e. Efa tsy naninona ihany ianao dia nandeha nody izy aloha miambo-trano. Ary eoko izay aloha fa aza miteny tsony ianao e. Makaina tsara. Dia izany indray ny tena marina ry Sylvia. Andray ry Tony. Tsy azo ny zanantsika. Mahery izany havako izany fa fomban-javatra nge izany e. Dia aiza izany izao ilay zaza? Dia tsy hitany masoko akory ve nefa dia zazana laoka inkipo? Sylvia, satrona tokoa hitanao saingy mbola zaza rano ka atahoranao simba vetivetika dia tsy maintsy nalina. Andray kosa. Dia maninona izao izany tsy nambaranao raha tsy izao ka? Tena kify tanteraka ry Tony Oka ho aza ho fitsonjovana ny fahasalamanao nge na tonga nanafina anao an'izany fony ianao teny amin'ny hopitaly. Ary mama koa lasaiza izany ka? Lasa nitondra ny razana any ambanivohitra izy. Any amin'ny dada mantsy ny nandevenana an'ilay zaza. Fa tena ahoana loatra ary efa ela nandreny zanaka. Nahazo indray aty efa nentiko nandritra ny 5 volana. Avy eo indray ka tsy azo. Fa olom-baozina ary ve za ty e? Sylvia, oka ho azay. Aza kivy tsy malala. Efa mba misy fanantenana amin'izay ne zany ananantsika zanaka. Fa ahoana ry Tony? Ka efa voamarina izao fa miteraka ianao. Efa porofo mazava be ne reny e. Efa miteraka ianao fa noho ny ianao tsy salama alohan'ny fiterahana nahasarotiny ianao ka tsy nahazahoana an'ilay zaza. Enganeka tsy ho ela indray dia ho tonga ny sandrineny. Fa mba fangatahana ry Tony mba te-hijery nandevenana an-janako na dia hoe hanateraka voninkazo ho azy fotsiny aza. Eny tsy malala. Fa rehefa matanjaka tsara ianao dia entina makany izany Tena manano momba andrety mihitsy ary Sylvia ka. Fa ahoana ry mama? Tena indry mihitsy aky raha tsy vitana ny mahatonga fiainanareo mivady toy izao Aizako, 4 taona nareo tsy nahazo zanaka. Izao indray ty mba efa be voky ndrika tsy azo ilay zaza. Tena mampiahy mihitsy ndry ty ka. Mba marina moa? Aiza kosa ry mama no isy an'izany Tsy mino an'izany zavatra lazainao izany si, ndry ve moa tsy anadiny tena ndry foana Izay filazanao azy reto tsy manina ry mama. Efa fantatro mantsy fa hanomboka ilavan'ny amiko indray ianao io. Atao daholo ty fomba rehetra ty fa tsy mety teraka mihitsy ambady be voky Za zao mba fa nieritreritra hoe lay doanina andehanantsika sy ndry farana natorin'ny fiaranantsika iny no mba vahaolana farana mety tamindry. Kanjo namotika indray ny malama kibo Mba moramora kosa ry mama. Efa nifanaraka ny antsika fa tsy atao fantatra nizaniza mihitsy izany resaka izany. Raha misy maheno anie izany resaka izany ka hikorotana hatramin'ny tokantrano Tony. Dia raha ikinina rehetra ty tsy zarako ary hikorotana ambony ambany any dia amin'izay ho afa-doza zany zana. Andray kosa izany mba favanao ry mamy Zany dia tsy ova mihitsy izany ianao ty. Sylvia, mama. Fa inona daholo izany zavatra lazainareo teo izany Tony. Fa angaha ianao efa tao. Efa ela tokoa ny tonga tao fa saingy nahareny resaka reo mianaka tsy nady nijanona tao mitohatra aloha ny eno azy tsara. Tony dia inona avy ny resaka enonao teo? Manomboka indray nery Tony iny tsy fitiavan'ny mama Tsy misy raha raiko an'izany fa nazavana misimisy kokoa zao ny ilako. Averako aloha anganareo mivady fa resaka tsy misy idirako zany. Verena ty aloha ry mama. Nareo miaraka mihitsy mila manome fanazavana azy ao. Tony mifona Tsy mila olona be ranomaso eto. Ary tsy handray izay fonanao koa raha tsy mazava ny resaka. Mamela ary ery Tony Tsy fantatro tsony izay nataoko fa nentin'ny fahamaizako Marina tokoa re zany anako. Efa nety mifampiretana tokoa izay rehetra. Marinina eo nareo mianaka Ary efa niteny ihany fa tsy mila ny ranomasonareo. Fanazavana ihany ny ilaiko. Ary mitoniana ireo mianaka fa sao dia hiakaran'ny ray atezera koa ny farany
Tataro azy anky Silva miarina rehetrarehetra. Eny azy. Eo fa ho tantarako anao ny marina rehetra ary Tonia. Miangavy anao nefa mba hipetraka amin'ny toerako fa tsy hanome tsiny aho. Kosa nisy an'izany dia naferinahitra amin'izay. Hitako eo moa izany ny sampona zanakao. Izy ity tsy zanako fa zana-javatra. Efa hoe mifona aminao ary Tonia. Mety aiza anao eo amin'ny toerako. Tsy mahagaga raha niteraka biby olona ianao e. Niteraka biby olona? Fa biby olona ahoana? Io izany e. Tsy azo zany ny zanakao fa sampona. Andray? Sampona? Dia mbola tsy maty zany ny zanako. Izany anky ny marina kiry Silvia. Mbola tsy maty zany ilay zaza saingy sampona dia nafenonay taminao ny misy azy sy ny fahavelomany. Ary eto koa dia maneho ny fifonako eto anatrehanao ry Tonia. Tsy fidy ny hoaniny tafidy tamin'izao raharaha zao saingy araka izay nolazain'ny Silvia re dia nanaiky nanafina an'izany. Mareniny eo koa ianao ry mama fa maharikoriko ahy. Tsy hitako mihitsy mahavehivavy lehibe anao raha manaiky taritaritin'ny olona amin'ny zavatra sy manjary toy izany. Fa menina eto anatrehanao ary Tonia fa tsy tompo-kevitra tamin'izany namonjy doany izany a. Ilay felana naman'i Silvia iny no nampirisika an'i Silvia nanao an'izany ary ny feperan'izy ireo koa tsy lazan'ny mariny. Andray ry mama. Dia sahanao ny mandainga ankehitriny. Nefa dia ianao io. Ianao vehivavy lehibe io mihitsy ny maika sy dodina na efa tsy nety ara. Lainga ny manty zany ry Tonia. Vehivavy lehibe tokoa ve dia handainga aminao. Jere moa retonareo ko. Miady toy ny zazakely. Tsy hitako mihitsy izay maha-olon-dehibe anareo raha toy izao ny fomba anareo ka. Tonia, mifona re ahy e. Ao fa tsy amerina tsony re ahy e. Fa mba atoroy ihany misy any zanako raha mba mety. Zanako rery izay zavatra ny tompotomponareo tany mihitsy iny fa tsy zanako e. Ary mandehana koa tezao raha malahelo azy ianao. Izay zaza sampona. Mba marina iny tsy hinan'olona rehefa lehibe. Tany anaty sary mihitsy izao no nahita endrik'olona toy iny aho. Ary dia niveriko fa zanako. Ay zana-javatra. Andray kosa fa aiza ho any misy an'ilay zanako fa mba tia hita azy na dia hoe lazainareo fa sampona azy izy. Any ambanivohitra e. Any amin'ny rajoko dadan'i Tonia rehetra no napetraka izy a. Any milamina tsara sady tsy misy mahita. Andray. Ay ve ka mbola felany ny zanako e. Atoroy ihany lalana makany fandehijery any zanako a. Fa ianao ty zany dia efa tsy misy saina mihitsy sa tsy azo tenenina ry Silvia. Tonia. Zavatra tsy hay na zana-dolo na zana-bazimba na zana-biby dia itomanina. Zanako iny Tonia. Mety eny eo no fa tonga dia vita teo koa ny amintsika. Andray. Ny fandraisako ny fihetsika eo raha mikasa andeha hijery an'izany zaza bibiolo izany dia toy ny manapa-kevitra nisaraka amiko. Fa nahoana kosa ry Tonia. Mafy any nentiko mitondra n'iny sy volana tato akipiko e. Ka zay fotsiny e. Ho sazy ny nanafenanareo any marina hatramin'izay dia tsy mahazo mety kezika eo ianao. Andray kosa ry Tonia. Tsy aminao marina izany fondreny izany ka. Mbola taiza nga ianao ny tarabe vao miditra ny trano. Avy niasa reha fa iverinao fa taiza indray e. Fa niovy izany ny ora firavanareo. Isan'andro mantsy ianao toa tonga mazava foana. Androany toa efa amin'ny 6 alina ianao vao miditra ny trano. Ianao koa izany be fanontaniana ohatrin'ny inona. Mba reraka anie za io e. Tonio. Fa maninona ka ianao niova be ka? Lasa masika be foana. Sady amin'izay indray tsy tazako tsony le Tony tsotra sy be tambitamby. Ndeha amin'izay atory fa tsy manam-potoana iresahana aminao ka. Ny andro koa efa alina loatra. Okey. Ary angamo tianao ty sakafo akory ka? Izany mbola tsy nihinana fa ny andrianao e. Mahazo tory ianao fa za tsy hihinana intsony e. Efa nihinana izay tany ampiasana dia efa voky aho. Maninona kosa ary ianao izany raha mba nampilaza miloha e. Na mba ny ampy farafaratsiny. Ka tsy niditra ny lohako intsony re izany fa efa sebotry ny asa e. Avelako ianao fa za tonga dia atory fa tena vizaka be aho izany ka.
mba marina koa raha hihinana an'ity sakafo ity. Sady ny lohako kosa ny tena narary tampoka teo. Tena aleo averina fonosany reto dia aleoko atory. Nefa zafy izao dia hita torindray. Ny adi-tsaiko izany efa mandreraka nefa dia mbola miampy an'ity zavatra tonitony itiako. Tsy mazavazava mihitsy ny fihetsiny tato ato ka. Hatramin'ny ahafantarany marina dia lasa sady tsy tamana trano izy no mila vanina sy masika foana rehefa miresaka. Andeha hamonjy fandriana dia dapidapoka rehefa tsy mahita tory ihany ka. Fa indrity ve marary sa ahoana malemilemy toy izao e? Sady amin'izay indray toboniko matory any avy ny tomany reny. Salama tsara ry ary mama fa aza manahy ianao a. Mararirary fotsiny lohako dia tsy mahita tory aho amin'ny alina. Ary tokony fo maraina foana ane izany ry e. Ny rivotra maraina ane tena ilain'ny vatana sy ny fahasalamana e. Indraindray ry mama ka efa diva araina foana vao mba mahita tory kely e. Mila mihetsiketsika maraina mihitsy indrina izany azy e. Sady mba mikarakara andry vatana fa jereo ane tindry e. Aiza moa itony iny tsy ho ka mijanona ato trano. Tsy misy zavatra mba mahafinaritra azy mihitsy izay hitany ato trano. Sady ny vehivavy ane ki karavaky ny tokantrano e. Mihetsiketsehaka mba manaova metimety. Marina mihitsy izany teny mamy izany fa lasa kamokamo sy malaindaina izany foana tato ato. Tia manodiko ny tsy azoko mihitsy. Indraindray alany sy ilany vaniny. Indraindray nefa toy ireny malahelo ary ny fihetsiny sy ny fiteniny. Sylvia, mba enindry ve izany teniko izany e. Tao ilozandry midonaka fotsiny eo mantsiko. Nitsangana mihitsy indry teo ka miaraka amin'ny vava haingana. Mahasoandriana izay zavatra teneniko izany e. Ary vehivavy efa niaina talohandriana ahy e. Eny ary ry mama. Misaotra indrindra. Olona tsara kely toy izao moa ka managorera tena fotsiny ato trano ato. Ao mihitsy ndrilo karakaraiko fa maty ravina aty mijery endrika. Ary mandehana aloha misasa fa ataontsika manja kely toy ireny mbola vao 12 taona ireny ry rehefa avy eo. Haingana. Mama koa izany dia manao izay ampome ahy fotsiny. Fa nga tena efa ratsy be mihitsy ny fijerinao aka. Haingana retsy ataontsika rarakivy indray tony rehefa tonga eo fa aza matahotra indry. Eny ry mama. Atako tokoa aloha fa misy fahamarinana izany teny mamy izany. Mety noho ny fihetsiko sy zato varim-barindafy ity ka tsy mahakarakara vatana ny tsy mahatamana antony ato an-trano. Mangatsika tanteraka ny tokantranonay ankehitriny. Mandositra tsikelikely aminay ny fitiavana. Mino kosa nefa fa mbola tsy tararazo no avotany sandretra izany ka. Dia amin'ny fomba ahoana nefa? Ny zaza ny fanafody akaiky indrindra mpilamy mandreny tokantranonay. Mba roviana ihany ry Andriamanitra fa hovalinao ny fitahetany ty mpanomponao izay efa mila ho kivy. Marina tokoa fa ianao ny mpandahatra. Kanefa raha sitraka ao dia esory amiko ty kapoaka ty. Kanefa aoka neny sitrapona no atao fatsiny anay. Ary mba nody aloha ny izany malalaka izany androany. Tsy dia nisy asa nga? Ny asa ave moa izy farany fa mba reraka dia nody aloha e. Tsy nety ny asa takariva mihitsy androany. Ary inona koa raha nahatonga ny Sylvia nametraka an'izany fanontaniana izany e. Ohatran'ny hoe lasa miaya izany ny fandraisako an'izany e. Tonia. Ary to lasa amborina be ny ianao izany e. Misy olana nga? Ka tsy misy olana izany e. Variana fotsiny ry ahy e. Ka izay le mahavarinanao izay mihitsy anie ny anontaniako e. Sylvia o. Ay kay ny vadiko tena mbola tsara. Zany. Toy izao mihitsy anie ny nahitako anao voalohany e. Zany ve?
Mahafinaritra anao nga zao fiaingoko izao ka. Zay sy mama no nanao an'izao ne. Zany ve? Ie. Tsara be ka. Dia maninona zao hoe zao vao natao zao ka. Ka mba nataonay surprise taminao re. Sady manala sorosorotsaina ne hono zao ataoko izao e. Manala sorosorotsaina ahoana ty fa tsy azoko a. Zany e. Mba tsara kosa ne raha mahafinaritra avy kosa jereny maso hoe hitanao ihany ty fiainana mirotoroto lavy ty. Sady manako ny fa sao dia ho lasa ny sasany eo no malalako e. Izaho koa e. Zako ve dia havitana renao e. Asako. Iza ndray anao hita tsara tarehy kely sy mahafatifaty toy izao. Iza no mahita? Tonia. Toano a. Fananinona tampoka teo ary ianao e. Ao mihikina amiko fa raisiko ianao. Tsy haiko rehefa fanina be tampoka teo a. Ody. Fa manino ianao ry Sylvia? Sao dia mba hakana mpitsabo ary ianao ty ka. Aza matahotra ianao ny fa olona manananaka iny fa tsy marary akory a. Ie. Zany very mama. Zany hoe toe-jaza indray zany Sylvia. Zany mihitsy anaka. Ary eto makainy eo am-pandrininy aloha izy fa reraka avy nandoto eo fa. Efa tsy manina ka. Mba karakara kely anery mama ny sakafontsika azafady fa le fofombary mihitsy tsy zakako. Eny retsy a. Maka ena tsara aloha e. Ary ataovy tsarakarakara izy ry Tony fa mitondra vokany izy io e. Tsy te ahitanao ody alina tsony a manoko izao fa mila mikarakara ny vadinao io ianao a. Tena aleo aty raha maso any mpitsabo otrany ny fahasalaman'ny zazo kibinao sy ny fahasalamanao fa sao dia sanaty. Sao dia ho sanaty ho tole taloha ve? Zay indrindra mantsy. Aleo misoroka tsy izay mitsabo e. Sady raha ohatran'le taloha tsy hita mihitsy sy hitsaboana azy e. Mbola miorokoditra zany ega isaky ny mahatsiaro an'ireny zavantrangy ireny e. Tonia. Mba afaka mangataka zavatra aminao ve a? Ka inona raha ny tadiavin'ny malalako fa omeko e. Tsy ho tezitra amiko nefa ianao a? La zao rehefa inona ary ty e. Sao verinao fa misy adala reto ka tsy ahalala izay tokony atao. Tonia. Mihaino anao ary ahy. Rehefa ratsy izay ka teraka soma tsara dia mba hijery an'ilay zaza nateraka voalohany amin'izay a. Aza manahy ianao fa tsy hikitika na hikasika azy fa mba te hahita azy fotsiny masoko. Zaza naterako indro Tonia. Ka na zanakiza na zanajavatra dia izaho mitondra 6 volana kibo azy. Eny e. Zaho koa ne mba efa nieritety tan'izany ihany tato e. Hoe ahoana ry Tonia? Aleo aloha teraka soma tsara ianao dia etsika monjy dokotera ny zaza sampony iny. Manenjika ihany mantsy ny eritreritro hoe sao mba zanako ihany ary ny zaza iny fa tratry ny fahasaponana fotsiny. Zany very Tonia. Tiako be zany eritreretrela zany. Zany tokoa manam-pirofo fa malala-tsaina marina lahy. Arabaina aloha malalako fa tafita soma tsara ny vahinkely. Andray ty izy. Vavikely mahafatifaty toa an'ireny ihany. Misaotra ty malala. Aloha mba ho resiko kosa ny zanako e. Ao ary. Enta ty kely aloha ry mama. Eo ary. Mba apetrako kely eo an-tanilako fa mbola tsy afaka mipetraka. Eo ary kia. So dia Sylviane za tsendriny. Fa niorony nalaina andaminy any Tony. So nanay. Eo aloha ndriky makany amineny a. Ao kilokilona kely a. So nanay zanako nene. Kilona kely nemo. Tonga ihany ianao ry kilona kely a. Le nanjanjaiko atriny ela. Ianao ny dinika namafy indray ny fifankatiavan'ny fianakaviana. Sylvia o. Makaina tsara aloha ny malalako fa aza dia mbola miresaka be ka. Tonia. Farany ane. Ahoana amin'izay le fiangaviako tamin'iny? Toniana reny amin'izany fa matory aloha anao ka. Ao. Makaina tsara aloha ny malalako. Dia aza be eritretra fantatro izay atao malalako e. Eny ariko. Masoko koa zany efa mitady ekipa fotsiny. Fa resaka eny zany ry Tony fa tsy azoko mihitsy. Aleo rery mama any an-trano zany fa tsy azo resahany aty mason'olona ety a. Misy zavatra fiainareo amiko indray fa inona koa ny zany eo.
Serio tonga izay mianaka e. Neny io tonga izay sy data fa izy neny androaso kely vetivety loha rehefa mbola manafangaro loaka vetivety neny faly be ne zao neny raha mahita an'ity bulletin ako ty e. Azoko ihany ny voalohany tao am-pianarana. Zay ny avy e tonga e. Avy ara aloha bisoaneny sa ny sanany mahay pesany e. Dia afaka misafidy an'izay zavatra tiako amin'izay zany efa tanteraka mantsy ny azo fanambo ny fanaovantsika. Ka inona raha ny tiandry e? Fa tsy mbola mahazo atao zavatra lafo be aloha aloha rehefa mba hoe afaka BBC amin'ny herintaona vao ividianana zavatra lafolafo. Fa teneny ihany aloha izay tiandry dia amboarina rehefa tsy takatry ny volanay e. Zavatra tsy mila vidinana izany. Ka teneno ary ilozanao miolakolana fotsiny eo moko. Dada sy neny eo zampa teo any amin'ny dadabe amin'izao sady tsy mianatra izao. Ary maninona ho anareo tsy miteny fa lozanareo fampijery fotsiny e. Izany ho ary dada sy neny. Eny e. Ka niankina amin'ny dadanareo ihany ane io e. Inona re no lazaiko amin'ity zazy ity e? Za koa nefa mba nanipihevitra ihany ny hoe amonoana ny zaza toy ny Biblia iny nefa mama ny tsy nety. Dada ary ty tolozan'ny tanaka andraiko. Tonia, mba enao ve izany zavatra lasain'ny zanakao izany? Ahoana tsara ho ny teorokoloana keliny dada? Dada kosa ranga. Tsy rarahiny dada mihitsy ve ranga izay. Azafady aky fa tena misy zavatra mampiasa ny saiko dia varimbariana foany dada. Dada kosa izany e. Dia ahoana izany ho avelan'ny dada andeha any ambanivohitra ihany ve hiala sasatra? Eny fa aleo aloha dinihana tsara ny amin'izany. Mila fanomanana tsara re zany anaka. Indray ariko. Tonia, Sylvia, Tonia. Fa misinona ary mama. Iny ty mahataitaitra anao toy izao e. Misinona tokoa ro mama. Vero le zaza napetraka any amin'ny radiokrainareo e. Le zaza sampona ve zany ro mama? Eny anaka. Tsy tandrainareo hono izay naleny rehefa tonga avy any an-tsaha izy. Dia ahoana zany ro mama? Fa ahoana koa raha navery azy? Fa angamo hoe tsy nafatotra dada tao an-trano ihany le izy. Efa nafatony tokoa saingy tapanono aho le rojoviana matorana azy. Dia ahoana izany Tonia? Inona ny tokony atao amin'izany? Fa taiza aloha nandrenesan'ny mama an'izany vaovao zany e. I Rambola sofera avy any an-tanàna no laza an'izany tamiko e. Zany ve? Na ny olona any an-tanàna zany hony amin'izao fotoana izao mioro ohatran'irenina ireny fa hoe misy biby olona mandendeha eran-tanàna e. Lazain'ny olona fa biby olona mantsy le zaza sampony. Dia ahoana raha ofiny ny olona any le zaza ry sy mianaka? Ka tsy maintsy efara amin'izany ane raha tsy mandray fepetra faran'izay inga antsika e. Sady le zaza ane hony ka tena naroroka be. Efa lehibe noho ny olona hony izy ihany no rainareoko. Ka raha izany tokony hampandreny manam-pahefana ihany tsika hiaraka amintsika. Sady mba hisoroana ny zavatra mety hampiahantsika any koa zany e. Ka tsy tokony handrenana isika fa zao dia tokony hanainga hanampy ny rainareo any amin'izany fitadiavana azy zany. Rainareo zao efa ho faty ny tebotebo mihitsy ihany koa. Dia atahoana nefa izany koloina kely ka. Tena aleo izy entina fa tsy misy azo ametrahana azy nge. Ary miomanainga ianao ry Sylvia fa tsy maintsy manangy azao dia zao ihany tsika. Mandehana aloha fo azy koloina kely dia ampiomana izy. Za aloha iantso mpitandro filaminana. Tonga ihany tsika ty. Dia ahoana ny atao e? Ary aiza ihany ary izay mpitandro ny filaminana natsoinao e. Mbola tsy tonga aloha zareo hatreto e. Fa ny tokony atao nge zao ny tokony hodinihany. Inona moa ny tokony mbola hijanona antsika ato anaty fiarato e. Fa manina raha ohatra hoe tonga tsika dia miditra any an-trano mijery andrainareo ka. Koloana kely koa ny ty mbola matory e. Andera nga hivoaka amin'ny fiara dia hidiana tsara aloha ny fiara dia avelo koloana kely ato a. Hiditra ao an-trano aloha tsika hijery amin'ny dada. Andeha ary. Za zany ohatrany matahotra ry sy mianaka. So ihany aza fa dia volana ny alina dia mba tsy dia maninona koa. Ary aleo aloha hidiko tsara daholo ny varavaran'ny fiara e. Tsy taitra ve koloina teo ry Tony? Tsy taitra isika. Ary andao amin'izay tsika hirosany an-trano.
Tsy ho tafanaka ianao ry Sylvia matahotra. Ary ohatry ny tsy mity anisany varavaran'izany e. Sady misy jiro mirehatra koa ao anatin'izany. Mety mbola tsy matory angamba andrenareo zany ko. Eo dodony aloha ry Tonia, dodony kely. Sao mantsy anaitra azy raha tonga sika dia miditra ko. Tsy misy mamaly mihitsy izany reto a. Nde tonga dia hiditra ka. Aleo mihitsy taritiko ny lalana raha matahotra nareo. Fa ahoana zao? Fa ahoana marina zao e. Aza mikopaka aloha nareo e. Mitony tsara daholo dia aza miteny mafy fa midira moramora. Ka efa fambarava izy ny tany masoko zao e. Ahoana marina zao trano mikorotana ambony ambany zao e. Aza miteny mafy aloha nareo fa tsy halalana ninona anie zao ataonareo zao e. Ka ahoana mihitsy moa no ilamina ny saiko amin'izao ka. Sady jereo. Ahoana koa toy ny raha eran'ny trano toy ka. Marina. Ohatra hoe fa ahoana marina reny? Tena nisy zavatra hafahafa sy marina tato. Tena hafahafa marina zao zavatra hitantsika izao ry izy mianaka. Loza. Dia ahoana ny atao izany fa atao lozantsika mianahana fotsiny itony. Tena matahotra le rehetra. Ka tsy maintsy ho fantaritsika ny eo ambadika izao rehetra izao e. Nefa tsy maintsy mikaroka ny eran'ny tranotsika fa tsy mijanona fotsiny eto. Ka tario ary ny lalana e. Tiary aloha ny lalana fa maka ty zany lalan'ity raha ty zany. Avy ato amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izy zany ary voka ty amin'ny lala tsara. Dia avy eo maka izy. Tena mba marina raha tsy rahan'olona amin'izay teto ny Tonia. Moramora aloha mana raha fotsiny aloha. Aza mikoropaka mihitsy fa niditra nakato amin'ity efitrano ty raha mitety. Raha azoko tsara zany dia ato no ahitana ny marina momba nyty raha miparitaka eran'ny trano ty a. Ka inona mampiraikiraiky anao eo ary fa tsy tonga dia voina ny varavarana? Ino andraso aloha e. Sirina longa za mikofokofoko zany. Dia ahoana ny atao? Eno aleo tonga dia voiko mihitsy ty varavarana ty rehefa tsy hamoana ao Tonia. Efa hoe moramora ho zay ary fa le zavatra midoboka ny badika. Okana mety le zavatra mikofokofoka atao nga am'izany. Ary aloha aloha vahina amin'izay ty varavarana ty. Zay. Ary tsy misy ninona ne ato e. Mbola mikorotana ambony ambany to le efitra tatsy ihany ty. Fa ty raha misolitika eran'ny tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy soka. Mama, fa misinona ry mama. Io lohan'olona eo ambany latabatra io e. Nizay marina. Oay, tena lohan'olona marina izany. Tena tsy tejery ary reto tena andao ivokatoko andraso aloha sokiriko amin'ity kifafa ty jerena azy tsara. Za ko tsy tejery ka aleo akipoko mihitsy ny masoko. Andray ka tsy inona zay Tonia? Fatatrao nga hoe lohan'iza le lohan'olona. Oay marina tora mama. Aloha tio ahibata Sylvia. Fa inona re nahazo azy teo Tonia? Aza be fanontaniana aloha fa tio aloha hibata zany zany. Eo ary. Rehefa velona fantatro foana ny marina. Aleo za avy any amin'ny tongony fa hainao avy aty amin'ny lohany. Ary zay. Tsy afa nahita rano ihany Tonia. Ay. Io.
kosa fa natsiaro tena ka jerefy efa mety ka masiny ty lo raiso ty rano ty ao fa tsy ilaina tsony ty enta ty ary mama maheno avy enao mama ho fa aiza zany aza mbola miteny betsaka aloha aiza zao marary anao tsy maninona ka ny lohako fotsiny mavesatra be fa ina ho any nahazo ateo ary aisika rehefa afaka mitsangana re aloha ianao ro mama dia tsika aloha ivoakato fa tsy azo hijanonana ntsony ato inona marina ny nahazo azy teo ry tonia rehefa tonga any velany tsika miresaka an'izany eo aloha ape ampitsangana mama dia nde ho entina mivoaka eo ary ao mitsangana ry mama ao eo afaka ambino any sandrinao ilany zay afaka mandeha tsara mama amin'izao afaka tsara rehetra fa somary midikidiana kely tonia fa lava loatra ka tonia zao ary alolo vako ty varavaranty ohatra ary to midy any ty varavaranty zany nefa tetsika niditra teo nefa koa ny ka tsy misidiny avy any ivelany fijeriko azy teo ka ty anie tsy midy fa nisy nanoana zavatra avy any ivelany tena leo aloha hipetraka raha ty fa sady resaka be zany fanina eo ary aloha mipetra aloha dia mekina rindrina fa zay tady lalana ivoahana ato tena tsy azoko mihitsy koa zao zavatra am'seho zao ka zany hoe misy olon-dratsy mihitsy zany nanidy azy any ivelany andrasonao eo aloha mama fa izaho hitady fomba ivoahana ato fara zy aingana so dia ahita aloha zato tsika sivy ary ohatra fa ino to mampitomany any mama lozina rety hitako androany ty loziny fa tadidinao ka zavatra nazo anao teo tadiko tsara daholo rehetra maty ny vatiko rehetra lohany dadantoany rehetra le lohan'olona hitatsika tao mbalatabatra tao iny manina tsara tena very tanteraka amin'izao zava-miseho zao aka so dia mba manofy azy tsy manofy rehetra ria ary mino fa le zanadavatra nateraky ndi ihany namonam-badiko inona tsara zany lasainao zany ry mama fangamby nanorony zany zany ka mitsangana aloha ro menaka dia ho atsy ambadika atsy ao misy varavarakely azo ivoahana efa tapotra voatohana avy any velany avokoa ny varavarana rehetra ao mitsangana ry mama fa so dia ho faty eto koa tsika za tsy aletsony avelo ao faty araka mivady mama mandry any nareo mama inona ary ty ataonao ty ao mitsangana dia nitsoka fa rahatratra le zava-teto angitsika ka ho faty alevina ty aza tsy misy tsony mandeha ana ho anareo fa za tsy aleto mety zany ry mama tsy ho vitanay ny amelanao viravirainy zany zavatra zany eto na anaiky ianao na tsy anaiky ry mama dia ho bataiko mihitsy ianao sady efa tam'izany inge le zavatra marina tokoa zany ao apiko ianao hoe batazy ary ao fa zakako rery ty tonga dia eo amin'le varavarakely misokatra ao ambadika eo misambikina fa sotratra eo ary iny ty mampianana anao nao fotsiny Sylvia maninona raha tonga dia voaina amin'ny fiara-pidirana an'iny ka tsy hitanao nga io fitaratra vaky be io sady kolona kely ne ka tsy ady tsony maninona tsara inona rety Andriamanitra ao aloha apetraka ianao ro mama andraso aloha izahako an'izany zavatra zany lasany any ny zanako very Antonia inona ny tokony atao sembrany tsy napozy mitonia aloha tsy maintsy miady anefa tsy avelako fatifaty foana any ny zanako ary tsy avelako viravirainy ahoana ny atao ry Tonia ho faty eo ihany ny zanako resa foana izay mpitandro filaminana ny lazainao tsy andren'izay raha zaka tsy valana any tsika tonga dia miatika avy etrany dia ataona indray zany mama ka
Anaraka atsika ve isa janona ato anaty fiara aty any? Aleo re izy hoentina manaraka e. Amin'izay koa mba ho azo antoka tsara ny eny. Ka andeha ary fa mandeha dia mandeha neny fotoana e. Sady efa tsy dia maninona tsony fa afaka mandeha tsara amin'izay ka. Tsara zany ro mama. Lasa ary zao e. Tia ahoana moa izany no ataontsika ka? Ka zao ary hitady ny golonitsika ary tsy maintsy ataontsika sy azahoana azy faran'izay aingana. Dia ahoana moa izany natao rehefa any amin'ilay bibiolona izy ka? Inona ny azontsika atao? Dia miady re tsika ary mama. Tsy maintsy azo kolona kely. Areoko izay aloha fa hiditra. Aleto amin'ity varavaran'ny lalantsara ity tsika miditra. Akizaka fotsiny loha ty vato be no anoanan'ny varavaran'ity. Avy aloha ampiko mavesatra be vanika. Dia hoana izy moramora aloha rehefa miresaka. Tonga dia atsy amin'ilay efitra nahitantsika ny lohan'ny dada teo aloha no ale. Tsy misy mikoropaka amintsika fa milamina tsara. Endrea, ary tareo ny lalana. Tonia, dia hoana moa izany raha mifaneritra amin'ilay bibiolona isika ka? Isika ty tanam-polo anie. Marina tokoa izany ro mama. Ny raso ary aloha akanetsy bara vietsy io etiko e. Tonia, ahoana e? Vingaina hoe, jereo fa io ny zanako. Io. Ao mba hijery Ao alohanareo e. Jereo nareo fa io lalofon'ilay bibiolona io koloina. Sady mitomany matahotra mafy ny zanako. Mba marina tsy hoanio ny zavikeliko reto Ao fa tonga ty vako ny varavarana raroako amin'ity vy be ty ny lohany tsy vaniny mitandrema ihany ianao Tonia, ary aza mikoropaka be anao fa aleo aloha hiala lavidavitra fa. Inona koa ty atao maty marina soren'le zavatra iny ny zavatra voatonana toy. Samy tokoa ary fa misy mamono varavarakely. Ary aloha tonga ty hidirako avy hatrany. Oy, lasay zany zanako e. Fa lasa izy teo Tonia. Reny reto. Ay zany ro mama. Any anaty any. Lafana moa izany rekiraketika eto ka. Ka avy eto am-baravarakely teto mihitsy ane. Andeha antsika ireny. Ary lasa izy efa tafatsofoka ty ampovoany be aty tsika nefa mbola tsy mahitsika na dia marika kely fotsiny ahafantarana izay misy azy. Kivy ary reto very ny zanako. Amata ny zanako reto. Aza lovan'andriamtomany eo Sylvia. Ndry ihany neny mahatonga zao rehetra izao e. Andraikitra sary mama. Fa maninona kosa ianao miteny an'izany? Ka raha tondry tsy ho very toy izao zavikeliko e. Raha tsy teo ndry ka nisy niteraka bibiolona hinana ny vady izany sy ny zavikeliko ka. Mama, efa tian'ny antsatra ve ianao dia mbola mahavita miteny an'izany? Raha maninona aloha zavikeliko dia ataoko mahita faisany koa ndry. Ary na ho afaka soma tsara ry kolona kely dia mbola alaheloko amin'ry mandrakizay ny nafatesany vady filan'ny zanaka. Mba oka re zay izy mianaka. Tsy vahaolana tsony ene zany. Tonia, za indray dia tsy anaiky tsony nahoana kosa moa zany izay mianakavy ny tapitra ho fatika. Oay, bodao Oay, mama, tena vaky be ny lohandry Tonia. Tena nianjera mafy tamin'ny vato ny lohany ny antsapazan'ilay biby teo. Mama, maria ve ianao e? Lasa zay le tsy vanina teo. Tsy maintsy matoky iny ao zany. Ay zay raha teo e. Lasa izy teo Sylvia. Lasa mitsoka ny atsinanana amindray Ay zany atsinanana zany e. Zany ka tsy mahalala ny atsimo sy avaratra amin'izao e. Losy ty. Anekaviana ho any re zany Ary aleo aloha amonjy any mama fa ianao koa zany tsy azoko mihitsy. Mivoaly fira mafy be mivoay alahy e. Miandry an'lahy. Tonia! Sylvia! Fa misy inona e? Fa misy inona? Aty Tonia! Lasa ny aty Ay zany e! Ay zany! Ho avy raha e! Aty
oabre afa hitako nareo afa zay afa matiko le tsy vanina io androany oetyfahoaizana efa e sanako anenao e apetao izy raha tsy teo grobako amin'ny TV be atanako ty ala fa taona velany ary taony sanako koa oay kolona dasineny eo matahotra matahoako marina tsy nanenina ianao ary lasa iza le biby teo lasa mitsoka angamba fa zany tsy nataon'inona kory ry neny zary nampilalaova fanatao atrako zany ve anaka aleo enjehako any iny tsy maintsy azoko iny androany mitandrema ihany ianao ry tony ay la tsy lasa lavitra fa tato ambadika tato any ary inona mampiazoazo ny lahy eo e tsy any langa ary inona koa anatona lahy ary tomotony mampalahelo any ela zany e mandingana ihany nge lahy eo tonga de vitaiko ny am'lahy ay mbola manatona ihany ary iny ary ny latafazo oay feombasy zany andao hoe jery andatsika ry kolona aingana Tony tsy nanina ve ianao tsy maninona ka ary nareo mianaka tsy naninona tsy nanina zary dada ka ary dada angany namono any biby olo io ka ny mpitandro ny filaminana ny tifitra azy teo ka de efa maty zany izy io efa maty io efa tsy misy atahorana tsony aminy ary mba aiza ho bebe oay ary ahoana tokoa ny amama ary Tony andeha verinainga antsika andeha aingana ary tietoka mbola io izy olozahanaingana raha mbola azo afotana ihany na tsy ahoana ry Tony mbola velona ve andray marina fa maninona tsy miaina tsony izy ry Sylvia efa mangatsika be koa ny fatany maty ve bebe sady mama fa nahoana kosa nahoana reny telonao sady okizay ry izy mianaka miatrika any biby zay tandrekatsika zao ny tokony ataotsika de nentinao mandramatymatsy ny fankalahanao azy mama enjandry ny zava-nisy reny ka toy ireny anaty orona tsary reny tamin'ireny zavanytrango reny eny fa betsaka mihitsy aloha ny lesona azo tsoahana tamin'ireny zavatra nazo antsika reny ka ohatra hoe inona letsy efa azonao ambony ambany ve ny tantara anjaranao maka an'izay sahazanao anatiny fa zany aloha eo ihany fa le valin'le testady enina ny saga tsy nampiano fa nanahoana marina momba an'iny ka vo marina tokoa nefa ny rako ny toriana tao anatin'iny biby iny zany hoe zanako ihany zany iny fa tsy zanajavatra zany very Tony eno de inona zany na tonga azo sampona toy iny ka raha araka ny nambarany dokotera de tokony tsy ho sampona izy iny zaza tsy nisy nanombianana tokoa no mipetraka atao kibinao saingy ahoana no ireo karaza-tambavy sy karaza-panafody ny hoaninao zay nalainareo tany amin'le dadarabe de sy mba mivatan'le zaza ary de iny izy lasa bibuliny rehefa tera zany ve zany andriamanitra otolozako marina tsy de eritreritra n'izany tsony aka fa hono ary Tony de tena zanakao marina ve izy iny sa zanajavatra zanako sa zanajavatra zany ny tianao fantatra zay mihitsy zanako iny fa tsy zanajavatra ka aroako izay zany resaka zany ho any fa tantara efa lasa iny zay ho zandry ny kolona kely zao ny tokony hotony antsika indray marina zany malala natolotry ny radio Don Bosco anao teo ny tantara mitondra ny lohateny hoe zanako sa zanajavatra nosoratan'ny Tojo Fetratina novelomin'ny tantarako maro miaraka amin'ny Oly Vanjo Aurélie nandray feo sy nanatotosa
mitovy razana mamonjy sy olosoa. Tantara Kumada.